Zay ny amin'ny vao ino fa mitobaka erantsena kosa amin'izao fotoana izao ny akanjo vita sinoa sy ny friperie. Io anatrehana izany indrindra dia miena ny mpanjifa manatona ireny mpanjaitra ireny. Ho an'ity mpanjaitra iray etsy faravohatra ity izao dia nienatra amin'ny 500 ny komandy voarainy. Nienatra amin'ny 500 ny komandy azon'ny mpanjaitra iray etsy faravohatra noho ny fisian'ny faninanana vokatry ny fitobahan'ny akanjo sinoa sy ny friperie eny an-tsena. Taloha tokoa dia volana oktobra dia efa tsy mandray komandy intsony ny mpanjaitra teto an-drenivohitra hoy Philippe, mpanjaitra matianina. Efa tafiditra volana desambra nefa isika izao, vitsy ireo olona tonga mampanjaitra akanjo mihaja. Vokany mienatra amin'ny fidiram-bola ho an'ny mpanjaitra. Miena foana na le tian'le sur mesure fa tsy tian'le confection zany. Le hoagny fa tsy dia ohatran'ny taloha intsony fa tsy dia misy mianatra intsony na ny ouvrière nge fa tsy dia misy intsony tsara aloha. Le vola le zaitra taloha le nidimbasana tamin'le ray aman-dreny taloha iny ihany vola hoentina hatramin'izao. Manodidina ny 4 alina sisy iray hetsy ariary sy ny manamboatra akanjo mihaja ambony ambany araka ny didiny itiavan'ny mpanjifa azy ato amin'ny Philippe. 3 andro farafabetsany dia vita ny akanjo ka olona telo ny miara-misa lahy amin'izany. Na dia ho aza ny sokajin'olona antsoina hoe fidèle tonga mampanjaitra ny akanjo mihaja sur mesure dia nanamarika ny asa fanjairana tato ato ireo mpanitsy didina akanjo efa vita. Ho an'ny Philippe dia efa nilovaina tamin'ny ray aman-dreny ny fahaizana manjaitra. Nahatsikaritra nefa ny tenany fa tsy dia mahaliana ny tanora ankehitriny intsony ny asa fanjairana. Tapitra teto indray ny fiarantsika rivijery ajaina tamin'ity takariva ity isaorantsika tena tokantrano-tany nahatra anjery hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny La Chapelle etsy Analakely izay nampiakanjo ny tenako tamin'ity alina ity. Manome fotoana anao ny sabana fampalalam-baovao ny fahitalavitra ama TV ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.